Anisany sitraka ny vokatra letisia voafantana sy tsara kalitao ary tsara karakara mitovy amin'ny ahondrana any ivelany ny eto Antananarivo renivohitra. Vokatra izay novokarin'ny tanora anatin'ny asosiasion tambatra ivondronan'ny tanora misy 300 avy any amin'ny faritra Atsinanana nahazo toana avy any amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjony tamin'ny alalan'ny fandarana asa Formaprod. Toeram-pivarotana telo no ahitana an'izany dia ny gare routière Andohatapenaka, Shop Liantso Antanimena ary ny topi-atsonana Kotisy Ambodifona. Raha hoe ny vina zany dia ny eritreretina hoe eo amin'ny 150 tonnes zany ny amidy ety mandritra ny 0 andro à partir de 3 any ihany ka hatramin'ny 23 décembre. Dia matoa hoe ny fidiranay an'izao toerana zao hoe aty amin'ny gara Maki, amin'ny gara Kotisy dia ary amin'ny Shop Liantso. Io zany mba hoe eritreretina hoe be mpandeha le izy par rapport hoe any bazary zany sy mba kokoa par rapport any bazary miala avagny le vokatra tonga dia mandalo triage calibrage dia atao mise en garage dia tonga dia mandeha le tobile dia tonga ty maregna azo lazaigna tsara le vokatra letsia fa le débouché zany manahiragna dia zay zany no voazainanao ty hetsika ty sady famorogna asa zany le izy no tadiavagna lalam-barotra an'le vokatra zany ialagna le simba fotsiny any ambanivohitra agny. Nombena tanjorika ireto tanora anatin'ny asosiasion tambatra ireto mba ho fanampiana azy amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Eo ihany koa ny fanomezana fahafaham-po ho amin'ny mpanjifa ny vokatra letisia eto andrenivohitra mba hihinana letisia tsara kalitao. Efa fantatsika zany dia fampifanana ny tanora mba ahafahan'izy ireo manana asa mendrika. Dia ho an'ireto tanora mikirakira letisia reto misy sasany amin'izy ireo nahazo fifanana amin'ny famokarana letisia sy ny fikarakarana an'izay famokarana letisia izay mba vokatra letisia madio, vokatra letisia matoy sy mifanaraka amin'ny filan'ny tsena zany letisia vokariny. Ankoatran'izay misy amin'ireo tanora ireo koa nahazo fifanana fohy fa tsy dia tena hoe alehibe aloha amin'ny resaka fanamboarana an'io garaba io sy ny famonosana an'ireo ilay letisia ao anatin'ireo dia ny tena ataontsika hoe fiofanana lehibe azo tanora dia fahafahanjareo misehatra eo anivon'ny tsena satria marihana fa dia ireto tanora reto manomboka any amin'ny famokarana ka hatraty amin'ity fivarotana aty amin'ny Makoto na any amin'ny Shop Liantso na any amin'ny Kotisy reto dia zareo daholo manatanteraka an'izay asa izay. Izany hoe misy amin'izy ireo zany nefa nanao ny famokarana, misy no manao ny famoronana ny entana n'ilay ataontsika collecte dia misy manatanteraka n'ilay famonosana azy ao anatin'ny garabana bouclao io dia misy amin'izy ireo ireo tazantsika eto reto zany ny mamarotra azy dia izay fomba fametrana izay fomba fiasa ao anatina rojo-piarina anankiray izay zany no tena ataontsika hoe fiofanana lehibe no mena azy ary ao anatin'izay fomba fiasa izay dia fanohanana ihany nataon'ny Formaprod fa na ny volan'entimanana na ny fitaovana rehetrarehetra na ny fandrindrana rehetrarehetra dia zareo tanora mikambana ao anatin'ny asosiasion tambatra no nanambatra azy zany no ataontsika hoe mieritreritra an'izay fomba fiasa izay. Voakarakara manomboka hatrany amin'ny neotazana ny fanovanana ary ny fametrahana azy anaty garaba hatreny amin'ny toeram-pivarotana ireto letisia ireto no sahaza ny fahafahan'ny vidiny tsirairay. Mandritra ny 20 andro no amarotana ireto vokatra ireto izay efa nanomboka ny 3 Desambatra hatramin'ny 13 Desambatra 2024.